Miaravantsika tsirairay avy a manaraka an'izao fandarana izao indray amin'ity androany ity. Soratsika ny tompo fa izy no manome ny tombonandro ary izy no manome fotoana ahafahana mizara ny teny. Soratsika tsirairay avy ihany koa izay manome fampaherezana amin'ny alalan'ny antso na amin'ny alalan'ny SMS na amin'ny alalan'ny mail na amin'ny alalan'ny firesana mivantana koa rehefa tafahoana eny. Soranantsika izany fa voninahitra dia ho an'i Jesosy irery ihany. Ary dia mba tsy ho mpiaino mpanadinontsika fa ho mpankatoa tondra fanovana ao amin'ny fiainantsika ary tondra tsika hiara-hiakatra eny amin'ny raolanitra rehefa ho avy Jesosy. Amin'ity androany ity ny tompo te hampahery antsika tsirairay avy satria betsaka ny mandalo ady ary maro ireo milaza manambara izay zavatra vesatra ho aminy sy zavatra manahirana aminy aminay amin'ny fotoana izay andefasana nireny fandarana ireny, aorian'ny andefasana ny fandarana dia betsaka ny sedra ady mafy, sedra olana, sedra fitsapana. Raha ho amin'i Jesosy tompo ianao, tompo hampahery ianao, tsy hamotika anao ny zavatra rehetrarehetra atrangany, tsy hampiembotra anao zany, tsy haharesy anao zany, fa matoa zany ataony misy atonga anao hifikitra aminy bebe koa voalohany indrindra, atonga anao hiantehatra aminy, atonga anao hiankin-doha tanteraka aminy, ary mba atonga anao ihany koa tsy hanadino azy. Mahatsiaro an'ilay teny amin'ny ohabolana 70 any izay nataony agora hoe zao no angatahako Jehovah ray, aza omena rena be so raha manana rena be dia hanadino anao eboebo. Aza atao mahantra koa fa raha mahantra so mangalatra fa meo ny antonony ahako. Mahatsiaro ny teny lazain'ny apôstôly Paoly koa hoe isika raha tonga teto an-tantsika tsy nitondra ninninna, ary tsika tsy nitondra ninninna io tsy hatondra ninninna koa rehefa hiala, fa raha manana ny hotafiana sy ny hosotrony isika dia aoka hianina ny amin'izany. Zava-dehibe ozy izy ny toe-panaraka an'Andriamanitra ombany ny fianinana, fa te hampahery anao amin'izao fotoana izao hoe ny ao amin'ny Hebreo 7:10 ao dia misy miteny hoe izaho tsy handao anao na foy anao akory. Donc raisitsika izay Hebreo zay, Hebreo 7:10 ny andininy, Hebreo 7:10 andininy fa 7 vakitsika. Ahoana ozy ny voasoratra ao? Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary ho mandrakizay. Aza mety aviliny izay fampianarana maro hafahafa ianareo, fa tsara raha hampiorenina fahasoavana ny fo fa tsy amin'ny hanina izay tsy mahasoa ny mahavatra azy. Izay ny zavatra tena tiana hapetraka amintsika ihany koa. Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Aza mety aviliny izay fampianarana maro hafahafa ianareo, fa tsara raha hampiorenina amin'ny fahasoavana ny fo fa tsy amin'ny hanina izay tsy mahasoa ny mahavatra azy. Fahasoavana ny namonjenantsika ao amin'i Jesosy, ary io fahasoavana io mampijoro antsika, io fahasoavana io nitoera antsika, io fahasoavana io no tazona antsika hatramin'ny farany mba tonga antsika ho amin'ny famonjena, fa tsy amin'ny resaka ara-materialy, tsy amin'ny resaka vola aman-karena, satria ny vola aman-karena ange ny hafarany dia resaka hoe hanina. Dia izay mahatonga mpanoratra ny Hebreo hoe tsy hamporenina amin'ny hanina izay tsy mahasoa ny mahavatra azy. Dia izay ny tiana hapetraka amintsika, izay ny tiana hapetraka amintsika. Ary misy teny koa eto amin'ity alolo kely ity, Hebreo 7:10 andininy 5. Tiako lazaina ty ampiandohana zany, hoy ato hoe te hampahery antsika ako, fa ty fampaherezana tiako lazaina antsika ty dia tiako apetraka dia voalohany aty am-boalohany hoe ahoana ny fomba fotom-pisainantsika sy ny fomba fiainantsika sy ny fitondrantenantsika amma kristianina, amma zanak'Andriamanitra, amma zandriny Jesosy atsika. Andininy 5 ny Hebreo 7:10 aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo, fa mianina amin'izay anananareo, fa hoy izy izaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy anao akory. Zay koa zany ry havana malala, zavatra anankiroa zany ny tiana resahana eto. Voalohany aoka ianao tsy ho any amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainao, tsy hoe hivavaka mba hahazo vola, tsy zany io, tsy zany io zavatra io, tsy hoe hivavaka mba hahazo hanina, tsy zany loatra io zavatra io, tsy zay loatra io. Satria izay mihitsy ny lazainy teo hoe aoka ny fonao, aoka ny toe-tsainao tsy any amin'ny fitiavam-bola,
tsy any amin'ny fitiavaka rena, aoka tsy any amin'ny resaka hanina izay tsy mahasoa mahavatra azy, fa aoka mpitoerana amin'ny fahasoavana. Fototra amin'i Jesosy, fototra amin'i Jesosy mihitsy aloha. Avy eo Jesosy manao ny ambiny. Mampalahelo moa efa lazaiko foana zay fa ataoko kely anaty fonteny hoe ny fitoriana amintsika nefa zao amin'izao fotoana zao ary mavory olona betsaka sy manaitaitra ny olona dia resaka le fananam-bola be, fananakarena be, fahitana fahombiazana, fahitana vahaolana, fahitana ny zavatry ny tany. Fa le fampiomanana any an-danitra tsy misy, le fanamasinana tena tsy misy, le tahotra n'Andriamanitra tsy misy, le fanafahana amin'ny fahotana tsy mitoriana. Fa ny zava-dehibe aloha dia izay ny zava-dehibe, ny ambiny manaraka ho azy avy eo. Zay nge mahatonga Jesosy miteny hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Fa tsy hoe katsao aloha ny zavatra rehetrarehetra dia avy eo katsao ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny fanjakan'Andriamanitra, inona ny sitrapon'Andriamanitra, inona ny lahara-pahamehana ao amin'i Jesosy, inona ny tiany. Dia mba ho zay ny dedavintsika voalohany dia hanampy antsika ny zavatra rehetrarehetra. Mampahery be teny Jesosy iny hoe jerevo ny voromanidina tsy mamafy reny, tsy mijinja, tsy mitaona ho any an-tsokitra, fa ny tompo mamelona azy, miaha azy. Ianao mihoatra lavitra noho izany, ny fikarakarany ianao, ny fiantohany ianao mihoatra lavitra noho izany, nefa jereo ny fahatsarany reny, jereo ny fahavitriany, jereo ny hirahira ataony rehefa mikioriko sy misioka izy, mideran'ny tompo ane reny, mankalaza azy. Tsika indray nefa dia mitanondrika, tsika dia kivy. F'izao aoka hitraka ianao, aoka hibanjana ny lanitra ianao, hijery an' Jesosy ianao, fa miantoka anao izy, mikarakaranao izy. Jereo voninkazo eny an-tsaha ozy izy, tsy mamafy, tsy mamoly, fa ny ray mamelona azy, miaha azy, ary tsara tarehy, tsara endrika izy. Vetivety foana nefa nitoerana eny dia atsipy any anaty afo izy fa may. Ampitafy ny fahatsarana, ampitafy ny vonary, na Solomon natao ny vonary izy tsy nitafy, ohatra n'izany. Maika va fa ianao tsy ho tafiny noho izany. Izany hoe ny plasintsika ao amin'ny tompo mila fatantsika, ny toerantsika. Zanaka ve ianao? Raha zanaka ianao, aoka tsy hitoetra ao amin'ny fanahina, aoka tsy hitoetra ao amin'ny tahotra, aoka tsy hitoetra ao amin'ny fanandevozana, aoka tsy hitoetra ao anatin'ny fanandevozan'ny lalàna, tsy hitoetra ao anatin'ny fanandevozan'ny olona, tsy hitoetra ao anatin'ny fanandevozan'ny fahotana. F'izao fantaro hoe rehefa nandray an' Jesosy ianao zanaka. Mandray tenin'Andriamanitra maromaro ito amin'ity fizarana ity donc resika indray ny Romanina toko 9 zany hoe ty androany ity zany dia fampaherezana ho antsika mihitsy fa betabe tsika no kivikivy, betabe tsika no malahelo, betabe tsika manana olana dia tsy miaina ao amin'le fahasoavana intsony, lasa monomonina sy lasa tsy mahita n'le fahatsarana Jesosy tompo. Fa amin'ity androany ity te hampitraka anao Jesosy, te ampiseho anao ny endriny izay feno fahatsarana sy feno famirapiratana sy feno fitiavana. Izy amin'ity androany ity atonga anao faly, ho mirana, ho tretrika, ho ravo ary ahery atanjaka mandra-piaviny. Romanina toko 9 andininy fa 7 andininy fa 9 andao ataontsika amin'ny andininy fa 5 fa 9 fa 7 zao ny voasoratra. Romanina toko 9 andininy fa 4 ka hatrafa 7 fa izay tarihiny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanampahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahiny zanaka natsangana izay antsointsika hoe Aba Rayo. Azontsika ve zany? Tsika tsy nandray fanampahandevozana, fa nandray nandray fanahy masina izay mahatonga antsika miteny hoe Aba Rayo, zany hoe dado Jehovah Ray. Inge dada anao io rehefa nandray an' Jesosy ianao e. Dia toizantsika amin'ny andininy fa 9 ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra sika. Ary raha zanaka dia maninona? Mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova any Kristy koa. Raha miara-miaratra aminy isika mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Tiako lazaina aminao dia izao: Jehovah Ray, tompon'ny lanitra sy ny tany, azo ny volafotsy, azo ny volamena, anazy zao rehetra zao. Izy manam-pahefana amin'izao rehetrarehetra zao, manam-pahefana amin'ny zavatra rehetrarehetra izy.
ary ianao tsy andevo, ianao tsy fahavalo, ianao tsy vahiny, ianao tsy olona ivelany, fa ianao zanaka an-trano, ianao zanaky ny ray rehefa nandray an' Jesosy. Ary hoy izy hoe rehefa zanaka ianao dia mpandova an'Andriamanitra. Tsy mpandova ny Obama, tsy mpandova ny François Hollande, tsy mpandova ny filoham-pirenentsika eto Madagasikara, fa zany misy fetrany ihany ary tsy vitsivitsy no azonao, fa mpandovan'izy ianao, mpandova ny Jehova ray, mpandova n'Andriamanitra ray. Tsarovy le tantaran'ilay zanaka adala le nandeha nanita any, ary rehefa nanita any izy dia niverina, dia tena ny ravoravo sy ny faly izy, ary tena feno fifaliana satria niditra tao amin'ny trano ray ary niditra amin'ny toerana mazanaka mpandova azy izy dia nifaly izy. Fa lay zanaka lamatola nitoetra tao foana, nitoetra mpanompo, nitoetra mandevo, ary nialona avy eo, nanome tsiny avy eo, tsy faly avy eo noho izay fifaliana sy fitahiana sy firavoravoana tamin'ilay zanany nandeha le zandriny zay. Dia hoy izy hoe ianao mba miangatra ianao satria inzanako io, inzandrinao iny, inzanakao iny zay nandany ny fananany rehetra tamin'ny filokana, tamin'ny vehivavy janga, tamin'ny fahalotona tany izao tontolo izao tany. Rehefa tonga izy dia nivononao ny matavy rehetrarehetra, ary nomenao ny akanjo tsara be, nomenao ny peratra, nomenao ny kapa, nomenao ny zay tokony ho azy, ny faly nareo. Za teto aminao teto tsy nomenao ninona na inona. Dia hoy ny rainy, anaka, ianao eto amiko mandrakariva, zay rehetra a dia anao avokoa, fa mety mifaly sy miravo satria ty zanako ty very ka hita indray, maty fa velona indray. Be da be tsika pino no tahaka an'io lay lamatoa io, be da be tsika pino no tahaka an'io, tsy mitondra tena araka mazanaka, fa mitondra tena mampanompo, mitondra tena mandevo, mitondra tena ao anaty tahotra sy ao anaty fangejany lalàna. Kanefa ianao ao anatin'ny fahafahana ary zay rehetra ny tompo dia anao avokoa. Ry pino malala, zanak'Andriamanitra, aoka ianao alala n'izay fahafahana zay, zay rehetrarehetra ny ray dia anao avokoa, omeny anao zany. Ny fiainana mandrakizay aza omeny anao, ny famelan-keloka aza omeny anao, dia zay asanao ve dia tsy omeny anao, zay sakafonao androany sy rapitso ve tsy omeny anao, ny ekolazy-janakao ve tsy omeny anao, ny ofatrano ve tsy omeny anao, ny fakitioran-jiro ve tsy omeny anao, ny lasantsina ny gazoalina ve tsy omeny anao, ny fitafiana ve tsy omeny anao. Ary anome mihoatra lavitra noho izay verina sy angatahana ary izy raha mitoetra amin'ny finoana ianao ary mitoetra amin'ny fatokiana ary malala n'izay fahamarinana izay. Raha mbola manohy an'ity Romanina 9:20 ity isika dia ozy izy hoe Andriamanitra izay tsy niaro ny zanany lafa nomeny ho antsika izy, tsy omeny miaraka amintsika, maimaim-poana koa va ny zavatra rehetrarehetra. Fahotana, tadio fa fahotana ny fanahiana, fahotana ny fimenomenomana, fahotana ny fimonomononana, ary manambara ny tsy fahatokiana ho an'ny ray zany, manambara ny tsy fahatokiana ho an' Jesosy zany, manambara ny tsy fanomezanao valeur an' Jesosy zany. Fa amin'ity androany ity aoka hiova fiderana ny fiainanao e, aoka hiova fankalazany e, aoka hiova fisaolany e, aoka hiaina ny fanantenany e, fa zay rehetrarehetra ny ray dia anao avokoa, fa omeny amin'ny fotoana. Tsika tsy baiko azy mihitsy ka anao lista hoe ty ry dada, ty zao, ty zao, ty zao, ty zao, ty zao. Ny any zanako kely io dia efa malala zay tokony omeko azy, izao dia zany manao azy. Izy tsy mieritreritra, izy tsy manahy, izy tsy matahotra, fa matoky izy satria fatany hoe misy ny ray aman-dreny ko miasa mikarakara. Sy tahaka izay ny tokony toe-piainantsika pino. Antsika pino raindray voageja ny lalàna, voageja ny fahotana. Atany hoe fahotana io mampiafina ny tavan'ny tompo amintsika. Hoy izy hoe tanan' Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary sofiny tsy lalodalovana fa mahare. Fa ny elokareo nohevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra areo, sao dia noho ny fahotantsika, sao dia noho ny eloka ataontsika, sao dia noho ny ota izay tazonitsika manakana ny tanan'ny tompo tsy hiasa amintsika. Iny no mampisy ny olana sy ny blokazy rehetrarehetra ihany koa. Fa mila miala amin'ny fahotantsika, fa zay no halany. Fa rehefa miala amin'ny fahotantsika, izy no miantoka antsika avy eo. Raha toa ianao nefa ka tsy ao anatin'ny fahotana ntsony, fa tena ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana sy ny fahadiova-po, nefa mandalo ady sedra maro, tiany ianao zay.
ary miantoka anao izy hatramin'ny farany. Tsy mola tapitra androany ny fiainanao, tsy mola tapitra androany ny fiainanao, tsy mola teboka farany io, fa mola mitohy faingo ary mandeha ao ariana rehetrarehetra, mola manomana zavatra tsara ho anao izy. Misy hoe zay tsy mbola hitan'ny maso, zay tsy mola ren'ny sofina, zay tsy mbola hitan'ny tao am-polony latsaka tao am-polony olona, efa noman'ny tompo an'izay ty azy. Tiako zaraina aminao ihany koa zany fa famarina ny tenin'Andriamanitra zany. Famarina ny tenin'Andriamanitra zany dia ampahery anao ny amin'izany ahako. Hanao ny zavatra rehetrarehetra ao amin'i Jesosy, manome anao izay rehetra ilainao izy. Raha mbola tiako ihany fampaherezana itoy dia mamaky koa tsika amin'izao ao amin'ny Salamo 420 ao, dia fantaro koa fa io Jehova raha io, Jesosy Kristy tompo io dia ny anarany dia hoe Jehova mpiady mahery. Jehova mpiady mahery, Salamo 420. Dia inona no lazainy amin'io Salamo 420 io? Asan-drato ozy izy taonareo ry varavarana fahakora, idiran'ilay mpanjaka ny voninahitra. Zany hoe sokafo ny fonao, sokafo ny masonao, sokafo ny sainao, sokafo ny fiainanao ray manontolo, idira ny anjakany ilay mpanjaka ny voninahitra. Fa rehefa izy no ampanjakanao, manam-pahefana amin'ny zavatra rehetrarehetra izy. Ny ranomasina mena no sokafany. Ny mandan'i Jeriko narodany. Misy fotoana zanak'Israely tsy mila miady akory fa manao fiderana, dia tonga dia manao fiderana izy dia resy ny fahavalo. Misy fotoana zanak'Israely tsy miady akory fa nivavaka na tokony tompo, avy hatrany ny anjely ny tonga dia nandray andraikitra mamono amanetsy ny olona ao anatin'ny ray alina. Zany ma Jehova mpiady mahery azy, mombanao ihany koa izy ary tsy miova izy. Amin'izao 2014 zao zay zavatra nataony zay mbola ataony amin'izao fotoana. Manam-pahefana amin'ny zavatra rehetrarehetra izy, ary rehefa tonga nofo teto ambony tany izy naseho ny heriny. Lazarosy zany efa maty, efa maimbo, tsisy raisiny, efatr'andro, fa vita nanova azy olona vaovao ary nitambatra daholo zay potika sy levona rehetrarehetra tao, natonga azy niaina indray, velona indray. Nanangana maty Jesosy, olona azo pahoriana Jesosy sy ny mpiaradia aminy, mifanena amin'ilay vehivavy maty zanaka ary zanaka lahatokana andeha ho alefina. Fa rehefa tafahoana tamin'i Jesosy, niova ny zavatra nitranga, nitsangana ilay zanany ary velona izy. Aza manahy, aza matahotra ianao, fa matokihan'ny tompo hatramin'ny farany. Tsy izy tsy aina atao, manam-pahefana amin'ny zavatra rehetrarehetra izy ary mivavaha. Ianao rehefa nandray Jesosy dia taddio fa ianao fanjakam-pisorony. Zany hoe rehefa fanjakam-pisorony zany, direct ianao sy Jesosy. Direct ianao sy Jesosy. Tsy miantso tsy miteny amiko, tsy miantso ny pastera, tsy miantso ny mpaminany, tsy miantso ny apôstôly, tsy miantso ny mpampianatra, tsy miantso ny izaniza, tsy miantso ny evanjelistra. Fa ianao rehefa manana an Jesosy, fanjakam-pisorony ianao. Jesosy ao anatinao, resao eo no eo. Resao eo ny eo amin'i Jesosy zay rehetra manavesatra anao, mampananao, mampahory anao. Resao aminy zany fa mihaino anao izy. Atsoy aho dia hovaliko ianao izy, alam-pitsehoako zava-dehibe sarom-patarana zay tsy fantatrao. Atsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao sy hanafaka anao ahako. Tena mba hiverina toy ny zaza sika. Hoy Jesosy raha tsy miova tahaka ny zaza nareo tsy andova fanjakana lanitra. Inona zany ny zaza zany? Ny zaza zany manana fahatokiana, ny zaza zany tsy manahy, ny zaza zany tsy matahotra, ny zaza zany tsy mitebiteby, ary ny zaza zany manaiky ny ray aman-dreny. Ny fahotana no atahory, ny fahotana no alaviro, ny fahotana no aza atao. Rehefa tsy miaroaro amin'ny ratsy ianao ary tsy manao fahotana ianao, tompo miaraka aminao ary miantoka anao izy, na ho ela na ho aingana. Izy ama zay mavesatra, izy hitondra zay mavesatra, izy ame vahaolana, azo antoka. Fa aoka toky azy ianao, aoka ny fonao iraikitra amin'i Jesosy, aoka ny fonao tena hoti azy, aoka ny fonao tena hientehatra aminy. Fa tsisy tsy aina atao, tsisy tsy aina atao, vavolombelony zany ahako. Vavolombelony zany ahako, ny vavolombelony fitatana an Jesosy ahako, ny famahan Jesosy ny olana teo amin'ny fiainako ahako, ny famahanan Jesosy ahako, ny fanafian Jesosy ahako, ny fitarihan Jesosy ahako, ny fitahiny ahako, fambany ahako. Tsy ao amin'ny fandoavako fahafolo-karena, teneniko foana zay, fahafolo-karena tsy takian Jesosy amiko tsony satria za zanaka, ary rehefa zanaka dia mpandova, tsy ho an'ny mpino, tsy ho an'ny fiangonana ny fahafolo-karena, tsy ho an'ny fiangonana zany. Efa tany amin'ny fanekena taloha zany, fa fanekena vaovao zao, ny zato isan-jato dia an Jesosy. Zay rehetra anahy dia ho an Jesosy daholo, zay rehetra an Jesosy dia
tsy resaka fa folo-karena, tsy resaka fanajana andro sabosina lahady, tsy resaka fanaovana misaron-doha, tsy resaka akanjo fiakanjonona sy ny sisa sy ny sisa, resaka fo miaraka amin'i Jesosy, resaka fo miaraka amin'i Jesosy fotsiny io. Ary za tsy teny tsy resaka olona, tsy resaka zavatra lavitra, tsy zavatra akaiky ny resako anao dia ny fiainako miaraka amin'i Jesosy. Matsapa ny fombany ahako, matsapa ny fiarovany ahako, matsapa ny fitahiny aho, matsapa ny fitantanany aho, satria zanaka, ary rehefa zanaka dia mpandova. Tahaka izany koa ny ianao, atoky azy ianao. Ho azy ihany voninahitra, pahery ianao izany teny izany. Amen.